fiainana. Indro avy ny andro hoy Jehova izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Amen. Jeremia 7:7. Indray androany ry havana, ho avy amin'ny hery sy ny fahefana Jesosy Kristy. Io le fiaviana farany io. Tsy misy fiaviana ao aorianany io intsony. Io ny fiaviana farany izay hamarana ny tantaran'izao tontolo izao. Fa amin'izay fotoana izay dia hamalo ny voafora sy ny tsy voafora rehetra izy. Inona ny tian'izany tenenina? Na kristianina ianao na jentilisa ianao na inona ianao dia tsy maintsy handalo ny fitsaran'Andriamanitra. Hovaliana araka ny asan'ny olombelona rehetra. Hovaliana araka ny finoana ny tsy finoan'ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo izao ety. Mitandrema ry havana sao ianao mieritreritra hoe kristianina ka tsy handalo an'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Fa eo avovonjy efa azoko ny fiainana mandrakizay. Mitandrema fa izay rehetra manao azo hoe fa mijoro tsara dia mitandrema fandrao lavo amin'ny fotoana tampoka. Aza manandra-tena amin'ny maha-kristianina anao. Fa ny voany no hamantarana ny azo ho Jesosy Kristy. Ny voateraka ao no ahitany Jesosy fa tena mendrika ianao, tena izy ianao. Ary ianao le rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra dia le tonga dia hitenenan'i Jesosy hoe hanao ny fiainana mandrakizay. Satria tsara ny vonateraka ao teto amin'ity izao tontolo izao ity. Tadidio fa tsy ny anarana maha-kristianina no hoe tonga dia mahavonjy, na hoe ny anarana maha-jentilisa no tonga dia hoe mahavery. Fa ny fotoana farany mialohan'ny fahafatesana dia mbola misy fialanenina. Raha sanatria misy kristianina tsy ny ataony bebaka, milona amin'ny ratsy fanaony foana. Izy nefa mirehareha amin'ny maha-kristianina azy ka tonga amin'ny fetra farany, tsy tonga tamin'ny fibebahana izy, dia tadidio fa handalo fitsarana mahery vaika ary ho atsipy any amin'ny elo. Fa raha misy kosa jentilisa tonga ambavahoana amin'ny fahafatesana ka mahatsiaro fa tena hay mila an'i Jesosy amin'ny fiainana ka metoraka amin'ny hazo fijaliana amin'ny Jesosy Kristy, mibebaka miaiky ny fahotany rehetra, dia tahaka n'ilay jiolahy teo amin'ny ilan'ny hazo fijaliana isy an'i Jesosy ny teny hoe mba raiso any aminao koa, tsarovy aho, dia hozy Jesosy efa miaraka amiko any ianao. Ry havana, aza dia mirehareha roatra amin'izay heverinao toerana misy anao. Fa na inona toeram-panompona misy anao, tsy mahavonjy anao ny toeram-panompona. Ny miainana sy ny fibebahana, ny finoanan'i Jesosy Kristy, io no havonjy anao. Fotoam-piambenantsika izao, fotoana fiomanantsika izao, mahitsy ny lalana ry havana. Afoizany ratsy fanao, amboary ny lalan'i Jehova. Aza manalavitra an'i Jesosy Kristy, tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Amen.